mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Fary miarabantsika tsiray avindray tratra ity larobia 4 volana mety tonga amin'ny fianarana ny lesona ho an'ny lehibesika dia manaraka anao anasa zany hatramin'ny farany. Raha masina tsara indrindra misaotra anao fa nomenao tombonandro indray izahay ahafahanay mandinika sy mianatra ny teninao. Meteza ianao tompo hiaraka aminay ary anazava zany ary andresy lahatra ny fona ihany koa andray ny famarinana rehetra avy aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Eo teny lesona antsika androany dia manao hoe antso ho amin'ny fanoloran-tena. Antso ho amin'ny fanoloran-tena. Ny antso amin'ny apokalipsia dia antso maika ho amin'ny fanoloran-tena izay voafitina ao amin'ny tandidon'ireo vehivavy roa voasorotsoritra ao. Na indraindray aza toa resy no ahitana ny voakan'Andriamanitra ao amin'ny ady io izay hifanandrianan'ny marina sy ny diso. Manome toky anefa Andriamanitra fa handresy ny fiangonany amin'ny farany. Hoy ny voasoratra amin'ny Mateo 5:12-20. Ary izao milaza aminao koa ianao ny Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiaina tsy hita tsy haharesy azy. Ao amin'ny Apokalipsy 7:14-14 indray izy manao hoe ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry haharesy azy satria tompony tompo sy mpanjakan'ny mpanjaka izy, ary haharesy azy koa izay momba azy dia olona voaantso sy voafidy ary mahatoky. I Kristy zany no fototra mafy iorenan'ny fiangonana, mifototra amin'ny fampianaran'ny teny ny fiangonany ary tarihin'ny fanahany fa i Babilôna kosa araka ny fahitantsika dia miorina amin'ny fampianarana sy ny fombafomba noforoan'ny olombelona. Izay mpitary-pivavahana rehetra mametraka ny hevitra na ny fomba ny olombelona. Ao amin'ny toetra ny sitrapon'Andriamanitra voambaro amin'ny soratra masina na ao ambonin'izany sitrapony izany dia manome vahana ilay fikororoan'ny Babilôna. Tamin'ny andron'ny Babilôna fahiny dia iray ihany ny fiangonana sy ny fanjakana. Rehefa nipetraka teo amin'ny tempolony teo amin'ny seza fiandrianan'ny mpanjaka ny Nebokadnezara mpanjaka dia nieritreritra ho teny tamin'ny anarany ireo andriamanitra izy. Nisy fotoana namohan'ny mpanjakan'ny Babilôna didy maneran-tany ho fahikana an'ilay andriamanitra marina dia nanery ny olona hivavaka sy hankohaka arak'izay andindeny izy. Izany dia tandidina maneho mazava ny toe-javatra tsy maintsy hatrehan'ny voakan'Andriamanitra mahatoky izay mety hankohaka amin'ny sary amin'ny andro farany. Amin'ny andro farany ity tany ity dia sisy rafitra hitsangana, fiangonana sy fanjakana izay mikambana, Babilôna ara-panahy izay misy mpitarika ara-panahy milaza ny tena no miteny toan'Andriamanitra mihitsy. Ambara ho tenin'Andriamanitra ny teniny ary ny didiny ho didin'Andriamanitra mihitsy aza. Nandritra ny taonjata maro ireo papa mitaridary mpitary-pivavahana Rômanina dia nanambara fa izy ireo no mitana ny toeran'Andriamanitra eto tany. Ao amin'ny taratasy nalefa no an'ny eveka rehetra tamin'ny 20 Jona 720 sy 710 dia nanambara ny Papa Léon fa
valo hoe nitoetra an'Andriamanitra tsy toa no tanànay eto amin'ity tany ity. Ho ny raiki-bolana ao amin'ny Ferasis Ecclesial Dictionary manao hoe manana fahendrena lehibe ozy izy ny paparambony tokoa ka tsy olombelona tsotra fotsiny fa toa n'Andriamanitra izy sy solo tenan'Andriamanitra. Mampahafantatra io fahefana io i Paoly raha laza hoe ilay manohitra ka manandrantena ho ambony noho izay rehetra atao hoe Andriamanitra na izay ivavahana ka dia mipetraka eo amin'ny tempolon'Andriamanitra izy ka manao ny tena no Andriamanitra. Rafitinina ny lesonantsika androany dia hitantsika tokoa fa efa niseho ary mbola hiseho maro kokoa ireo fangalana ny toeran'ny Andriamanitra mihitsy arakaraka ny fiombonan'ny fiangonana amin'ny fanjakana. Dia hiezaka hitady voninahitra ireo mpitarika an'izany, hiezaka ametraka ny toerana eo amin'ny toeran'Andriamanitra mihitsy mba hotompona ary izay lazaina dia ho lazaina ho masina avokoa. Natao izany lesona izany ary ten'Andriamanitra izany mba hampafantarina antsika efa miaina amin'ny vanim-potoana sarotra isika ary ihany koa tokony vonona sy hankindò tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra sy izay voalaza ny soratra masina. Dia mba ao aminao tokoa ny fanoloran-tena fa tsy ny fanandran-tena, satria ny tompo mihitsy no alaintsika tahaka amin'izay rehetra ataontsika. Manana fanatrehan-tena Kristy ary manana fanatrehan-tena sy fanoloran-tena koa isika izay mpanaradia azy. Amen. Ilay masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay noho izany. Misaotra izay mampahafantatra anay ny zava-misy iainanay ankehitriny, ny zavatra tsy maintsy iainanay ihany koa amin'ny ho avy. Angataka izahay mba hampitomboanao hatrany finoanao anay ary ny fitiavana, ny fikatsahana, ny fahamarinana ary handeha hampakatoavana fanoloran-tena sy fanatrehan-tena izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.